Vaovao ny finoana kosa ny alady lasa teo izany hoe ny fahina amby roapolo ny volana May no fanokafana ny voka-dehibe ny FJK ambody fahatra Martiora ny akon'izay ndao arahantsika. Araka ny efa fanao isan-taona dia ny alahady farany amin'ny volana May no fanokafana ny voka-dehibe ny fiangonana FJKM ambody fahatra Martiora. Voromaro ireo kristianina sy zanakam-pelezana nandritra ity fotoan-dehibe ity. Ny tenin'Andriamanitra roa no nombanjinina nandritra ny fanompoam-pivavahana dia ny teny nalaina tao amin'ny Deutéronomie toko 1:30 ny andininy 9 sy ny Loka toko 10 ny andininy 20 manao hoe: ary Jehova no mandeha eo alohanao, ary izy no iaraka aminao, tsy andaoanao na ahafoy anao izy, koa aza matahotra na mivadi-po ianao. Kanefa aza mifaly anareo satria manaiky anareo ny fanahy, fa mifaly satria voaositra any an-danitra ny anaranareo. Samy nanolotra izay zavatra nanambinan'Andriamanitra azy ireo vahoaka kristianina tonga teny an-toerana, ka nisy ny nanolotra zavatra vokatry ny tany izay tsy maintsy navadika ho vola tamin'ny alalan'ny lavandy-bokatra. Isaoran'Andriamanitra moa ny nafahana nanatanteraka ny fanokafana ny voka-dehibe teto amin'ny FJKM ambody fahatra Martiora, izay natsapana tokoa fa zava-dehibe amin'ny taranaka ambody fahatra zany fanateram-bokatra ho an'i Jehova izany. Ary eo ihany koa ny fiarahamietana amin'ny fanohizana ny asa izay ataon'ny fiangonana, indrindra fa ny amin'ny famitana ity akany ity. Ary ny asa moa dia mbola vao manomboka ary mbola hitohy. Ny amin'ny voka-dehibe ohatra ho antsika izay tsy afaka androany dia mafisina fa amin'ny alahady rojona ho avy zao no famaranana ny voka-dehibe eto amin'ny FJKM ambody fahatra Martiora, izay ny tanana antsika izay mbola tsy tonga mba ho tonga hanefa ny adiditsika eo anatrehany Jehova ny amin'ny alalany zany voka-dehibe izany. Araka ny hita teny an-toerana, mandroso tokoa ny fanamboarana ny ankan'ny fiangonana ao ambody fahitra satria amin'izao fotoana izao dia efa vita tanteraka ny fototra na ny fondation'ilay ankany lehibe izay ahorona ao an-toerana. Ny famaranana ny voka-dehibe kosa dia amin'ny alahady roa Jona izay antsoina ny taranaka ambody fahitra ho tonga eny an-toerana.